fa miara-mifaly amin'ny rehetra manoloana ny fahombiazan'ny Barea ny club de supporteur football malagasy ity fikambanana ity izay nitondra fanazavana ihany koa mahakasika ny anaran'ny Barea raha tsy ahivina dia efa nitondra n'izany anarana hoe club M izany ny ekipa pirenena malagasy tany amin'ny taona 70 sy 80 tany taty amin'ny taona 90 dia novaina ho Scorpion de Madagascar ary efa taty amin'ny taona 2000 vao nivadika ho Barea ny Madagascar ny ny ekipa pirenena malagasy nitondra fanazavana mahakasika izay ny club de supporteur football malagasy akoatra ny filazahany ampabemaso fa miara-mientana amin'ny rehetra koa ity fikambanana ity manoloana ny fahombiazan'ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra. Tao anatin'ny taona maromaro ny foronany dia hita teny Kianja sy nanao tolo-tanana nanoanana ny baolina kitra malagasy na tamin'ny fifaninanana raisam-pirenena isan-tarika na ho an'ny ekipa pirenena ny club de supporteur football malagasy. Amin'izao fahombiazana azon'ny Barea amin'ny kanina 7-10 tao any Egypte zao dia miara-mifaly sy miara-mientana amin'ny vahoaka malagasy ary mitsodrano azy ireo lasa lavitra ny CSFM na dia tsy isan'ireo manatrika amin'ny vantana ny toerana azy. Izy ireo izay nanam-pikasahana andeha any Egypte tamin'ny herin'ny tenany manokana saingy tsy lasa noho ny antony ara-hoeti-manana. Marihana fa somary adino sy tsy tsapan'ny mpitantana ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao ny fisian'izy ireo tamin'ity fandehanana any Egypte ity. Milaza nefa eo Honoré Rakotondrahova filohan'ny CSFM fa tsy atao makivy izany ary mbola vonina noana ny baolina kitra malagasy hatrany izy ireo. Nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety ny talata tolakandro teo teny amin'ny tranom-bongo Tanjombato moa no nanaovan'ny club de supporteur football malagasy izany fanambarahana izany. Koatray dia nitondra fanazavana mahakasika ny anaran'ny Barea ny club de supporteur football malagasy. Tamin'izany no namerenany ny tantara fa noho ny fitarainan'ny mpakafy no nanivana ny anaran'ny Scorpion ho lasa Barea. Nisy arak'izany ny fifaninanana ny velatra natao hanomezana anarana ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra. Ny Barea no voasafidy tamin'izany. Ny Barea izay ho mihita any amin'ny faritry melaka iny ary mbola azo lazaina ho matahotra olona ary masika dia masika raha ny tantara.